firenentsika zany a dia misy fambolena misy arenakibony tany dia tsika tsy afaka hiteny hoe arenakibony tany fotsiny na fambolena fotsiny fa ny tokony ho jerentsika zany dia hoe ahoana ny andrindrana azy mba tsy hisy victime ny zavatra ho fampizarana zany dia hoe misy tatsaha araka fahatantsika dia misy an'ilay hoe couche humifère iny zany le ambonin'ny tany le fambolena dia ny eo ambaniny le misy an'ilay arenakibony tany dia eo amin'ny lalàna zany tsy fantatra tsy hoe izy ny prioritaire asaina foana moa zany tokony fampiraraha amin'ilay mpamboly izy dia nefa tsy izay ny zavatra mitranga fa dia tonga moa zany mitrandraka avy any ivelany mety tsy afaka anona anarana angamba fa efa fatrakomizitra ny zavatra tokony satria fa dossier mandeha be izy io amin'izao fotoana izao ary ka tokony hojerena akaika fa atsika miaro amin'ilay tatsaha maro misy eto amin'ny firenena dia misy tatsaha zany tsy afaka mamboly mity kafe intsony mity vary mamboly satria simba ny tany dia miezaka moa zany hoe inona no lalakarana iarovana tombotsoany dia ny anso manokana izy zany fa tsy Madagasikara dia misy koa moa zany le observation malagasy des droits humains any atsimo OMADH izay tetikasa ny vatsiny européenne vola dia nifarana tamin'ny fametrana izay sy rafitra zay dia ny fanantona zany rehefa dia nitonona raha teo amin'ny tripo na ary tany kongo dia nisy dia mpitsarana mivoaka tany fametrahana fangejana izy ny forera zany ny fitaovana nampiasainy ny kompania mpitrandraka ary fampiatona ny asa dia ny tena zava-doza zany zay resahana amintsika dia zao ny mpitrandraka dia manomboka mikitika n'ilay renirano anapatrany fantatsika fa tany Eropa tany rehefa nitaky ny troso ny natiora zava-doza ny nataony rehefa nikitika n'ilay lalaka isolana iny dia nefa io rano io sady ambolena no sotroina no anasan-damba etsetra dia tsika amin'izany fahavalona tsy tokotsofoana zany le teraka izany satria dia azadiny fa ao anatin'le faritra ilay corridor forestier koa le toerana dia nefa ny renirano lehibe rehetra any amin'ny faritra atsimo dia ao no maka ny sorsany ao zany mendo ka raha kitikitihana zany iny dia zay le lazaiko hoe aiza ny misy arena tokony hotrandrahana fa tsy amina faritra stratégique ohatran'izany fa zava-doza zany dia lo tatsara io zany amin'izao fotoana izao mbola mitohy foana zany le fitrandrahana sarotra be moa zany ny anime jugement fa dia mitantara fotsiny zava-misy hoe mbola mitohy ny fitrandrahana raha petitimina ny karomi ny permis azon'le mpitrandraka mampiasa machine izy dia zany dia efa tsy mety aloha zany dia ny akoatran'izay ngamba dia hoe eo amin'ny fiarahamonina koa zany manomboka misy fampediana hitantarana zany tsy tena hoe izy manao azy fa zay tsy victime zany mety mahazo vola kely dia miady amin'ny victime dia rahantsika mian-dalàna eo moa zany fa ny enina farany zao dia ohatrany hoe vao farany teo no misy sotenan'ny fanjakana nidina tany tamin'ny tavabolana angamba raha tsy diso dia hoe anangotsonia raha maro ny anaika ny anoizana na tsy anoizana n'ilay fitrandrahana dia isy fanadiadiana raha tontolona zay le hoe tiodana fitavonana tany fa ny melohan'ny natongavako teto Tananarivo zany tafona tamin'ny solitenan'ny tatsaha dia hoe raha aloha hoe ataoko hoe ono zany mba isina fanapofona ohatrany hoe le sinoa ihany nampiatrano le ny nanao mission tany dia efa somary sorena zany ny fokon'olona hoe sao dia efa mitangila sahady ty dia raha ny filazana amin'izareo dia hoe tsisy mety manasinoa le cahier tokony hosiny avy ny tatsaha zany ahafahana manomboka n'ilay fanadiadiana raha tontolo eny fa ny tena nakivy azy moa zany dia hoe iny moa zany tsy afaka amin'ny any tsika hoe mitomana sa tsy mitomana hoe ohatrany hoe mety azo karominie fanampiny indray zany le compagnie dia izay zany le tena mahakivy hoe ary tiatrika azy ty occasion anaka tena ilayntsika malagasy mihitsy zany mba hifampiresahana amin'ny fotoana fanjakana sy ny afrikana